Ariva musika. Sambatra ny manana anao izay mamangy anay amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izay anehoanao tokoa ny famoram-ponao aminay, dia ny fonofeny fitiavana sokafanao anay, miantso anay dia mandray anay, mandrasana ny aina dia ny areny lanitra zany fiainana mandrakizay zany voninahitrao tsy levona mandrakizay. Sotranao Jesosy io, mbola nitsaivinao nandritra ty herinandro ty, eny tamin'ity andro ty indrindra koa ianorenanay ao aminao, satria ny fanjakanao be voninahitra indrindra ary tsy levona mandrakizay, zany no miantsonao mba hidiranay ary olovanay amin'ny mahazanaka ao Andriamanitra ary mpiray lova aminao Jesosy Kristy izay lama totoko hitsangana tamin'ny maty. Kehitriny dia mbola mitenena araka ny fombanao, mampianaranay, mampioren'ny tsara ny fahalalana anao sy ny sitraponao mba havelonanay ary zany arena izay menao izay tsy haividiana ary tsy hahiatakalo mandrakizay. Jesosy fiainana mandrakizay ho amin'izay mandray azy. Ho voninahitra Andriamanitra rehetra amin'izao ary mandrakizay. Amen. Mbola raisitsika ny tenin'Andriamanitra. Izany dia araka ny voasoratra ao amin'ny epistily ny fahatan'i Paoly ho an'ny Filipianina. Epistily ho an'ny Filipianina ao amin'ny toko fahatelo. Ho raisitsika amin'izany andin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Iarahantsika mamaky zany manao hoe ny anaran'i Jesosy Tompo farany rahalahy mifalia ao amin'ny Tompo. Tsy manahirana ny manoratra teny Averina fa mahatsara anareo izany. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voaklema, fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo, kanefa manana izay tokiako amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao hitoky amin'ny nofo, mainka fa izaho. Fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho avy amin'ny foto-tsisy sahedry dia avy amin'ny firenen'ny Benjamina. Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, araka ny lalàna dia fariseo, araka ny zotom-po dia nanenjika ny fiangonana, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny. Nefa izay azoko tombony dia nataoko fa tiantoka kosa nohony amin'ny Kristy. Eny tokoa, fa ataoko fatiantoko avokoa ny zavatra rehetra nohony ny fioarany hatsara ny fahalalana any Kristy Jesosy Tompoko, izay ny aretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko taimboraka ireny mahazoko any Kristy. Amen. Ataoko fatiantoka avokoa, hoy Paoly, ny zavatra rehetra nohony fioarany hatsara ny fahalalana any Kristy Jesosy Tompoko, izay ny aretako ny fatiantoko ny zavatra rehetra. Dia ataoko taimboraka ny zavatra sisa rehetra, zany hoe toy ny fako zany, tsy misy dikany zany fa Kristy rery no antony havelomana. Ka ny dinika azo lazaina atao ny tenin'Andriamanitra tamintsika nandritra ty herinandro ty, dia mikasika indrindra amin'ny hoe arena, mikasika amin'ny hoe arena, ifananana arena. Izy moa tsy te hanan-karena fa sanatria hoe te hahantra, satria ny arena dia milaza ifananana zavatra manambidy zany, ny sarobidy, ka tsy hay amavondro zany, anatao tsinitsininy zany, mba tena tadiavana ary arovana indrindra. Fa amin'ny arena no azona ny soa, na endriky ny fahasoavana rehetra, voninahitra, hery, fahefana, fandraisana fahantrana, antoka sy toky ho amin'ny hoavin'ny fiainana, dia fiahinany aina mihitsy zany. Izany tsy te hanan-karena. Kanefa amin'izany indrindra dia mamitahana antsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra, fa misy karazany ny arena. Misy ny arena mahasoa sady marina izy, ary misy mety mamitaka ka mahavoa izay manana azy na mitsasaka azy. Dia ahoana hoy Jesosy tokoa raha nananatra ilay lehilahy iray izay tratry ny fiaremana, ny adilova izy tamin'ny rahalahy, noliko atoko faharoa ambin'ny folo, dia ny fadimy ambin'ny folo. Tsotra, mazava, marina sy mahitsy ny teniny. Ny ain'ny olona, verina indray, ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahan'ny zavatra ananany. Dia hoy ny Tompo, fa inona moa ny soa ho azon'ny olona raha mahazo tontolo zao izy kanefa very ny aina, na ny fanahy izy dia izay maizy azy indrindra araka ny fitentsika malagasy. Ary inona no homen'ny olona ho takaliny aina. Zay dia Mateo 20:enina amby roapolo.
ary arak'izay ny ain'ny olona tokoa dia tsy miankina amin'izay ananany fa miankina amin'iza dia miankina amin'Andriamanitra ahoana zany satria Andriamanitra no tompon'ny aina zay izy no mametra ny aina tsy ain'izaniza hoy Jesosy ny analava ny aina dia voatondro ray ihany azy ary isaorantsika izy fa raha tompon'ny aina izy tsy namihiny zany ho an'ny tenany fa nanolotra feno ny aina arak'izay raha hikatsaka rentsika dia zay tena harena tsara indrindra no katsao dia Andriamanitra zany arak'izany no tenenan'ny Paoly apôstôly raha resy lahatra izy nafantatra an' Jesosy miteritsika io fahatelo andiny fahavalo Filipianina io hoe atoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra no ny fioarany atsara ny fahalalana an'i Kristy Jesosy tompoko zany hoe ny fahalalany an' Jesosy no fantany fa tena harena tsara indrindra sarobidy indrindra ka tokony katsana indrindra ambony zavatra rehetra alohan'ny zavatra rehetra ity hareny ity arak'izay dia tsy mba mahavahiny antsika ary misy tokoa fomba hifandraisantsika amin'ny heverantsika azy ny fantaniana arak'izay inona ny tena harena dia hoy ny teny Jesosy mamaly zany fa izay toeran'ny harenao dia niraitsika teo zany dia hoany koa ny fonao teny faraiky am'roapolo amin'ny toko fahenina io zay mpitoina teo izay toeran'ny harenao dia hoany koa ny fonao milary zany fa izay tian'ny olona no harenany rehefa iny ny tiany dia harena ao aminy satria mamy indrindra iny sarobidy aminy indrindra tsy hainy atakalo iny misy vity indrindra iny ary dia katsahina indrindra zay azona azy dia arakaraky ny itiavana na andrin'ny fona amin'ny zavatra reny no andanina be sy andanina ny zavatra rehetra anatin'izany mivavaka matotonga eto zao ianao dia satria misy zavatra katsahinao iverinao fa manambidy ao amin'ny fiainanao dia marina aminy araky ny ohatra voalazana soratra masina hoe ny fanjakan'ny lanitra ho Jesosy dia tahaka ny mpandranto anankiray zay mikatsaka vatosoa ary rehefa nahita vatosoa ray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy ilay vatosoa Matteo toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny fa dimy amby efapolo sy enina amby efapolo zavatra lehibe zany ary dia misy mametraka tokoa ny fony ho amin'ny zavatra sy antony samihafa mba ampanan-karena azy na heverany fa izay no harena zay azony tombony sy isandratany na manana olona izy dia ao indraindrainy iny na fahaizana talenta manokana na koa vola sy fananana ary misy aza indrindra zavatra haitraitra no ataony hoe harena dia araky ny ten'Andriamanitra hoe famenarany no voninahiny hitantsika tamin'ny herinandro aso zany ny reka ny filana amin'izao tontolo zao mandalina any fa zay manao sitrapon'Andriamanitra izy no barotra mandrak'izay manafaka tsara zany tenin'Andriamanitra zany hoe tiany tena harena ary zao tsy harena ka manahirana dia ny fanaovana an'ireny hoe ho harena zavatra hafa reny dia lasa sakany reny tsy ahazona ilay tena harena dia nitozo zany ary raha dika amin'ny teny hafa izy dia hoe tena lasa sampy zay hoe manao sampy zany hoe ampitoviana amin'Andriamanitra lay nahary zay zavatra no marina anakalozana an'Andriamanitra velona izy no sady mpamonjy ary dia itokisana mihoatra noho ny tompo zany zay no manahirana amin'izy io ary mahatonga ny fahasarom-piaro n'Andriamanitra hetsika tokoa dia mananatra ny tompo rehefa zany mananatra amin'ity hoe fanorenana ny fo amin'izay tsy Andriamanitra dia hoy ny tenin'Andriamanitra raha ny amin'ny fiankinana amin'ny olona fantatry zay rotra ty teny ity ho voaozona zay olona matoky olona sy manao nofo ho sandrony ka miala amin'ny Jehovah ny fony Jeremia toko fafitolo ambin'ny folo andininy fadimy zany hoe ahirik'Andriamanitra izy tsy anana anjara ao amin'ny fanjakam-pahasoavany manaraka zany fananaran'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana vola ny mamony zany sy ny fiarenana na ny fitiavakarena amin'ny akapobe mihoatra amin'ny fitiavanan'Andriamanitra tsy misy olona mahay manompo tompo roa i Jesosy fa ny anankiray ho alana izy ary ny anankiray ho tiany izy na ny anankiray ombany izy ary ny anankiray ho amavoiny izy tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo Matteo toko fahenina andininy fa efatra amby roapolo dia hoy Paoly manoratra amin'ny Timoty faharoa toko fahenina fa izay tia anakarena hoy izy dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony tsy hoe ianao tia anakarena na mpanakarenanao fa metametaka ny fonao io sady mandratra reny ozy izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra rehefa eo ny tafiditra tsy mena mandainga tsy mena mivadika tsy menandra mamono olona
satria le vola meverina fa hoe tena arena ko ny sasany zay fatrapitady zany hoe Paoly de efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo tena fangaiaizana lehibe zany satria tsy tian'Andriamanitra ho very izy de ampananteriny aminy fa hoe zava-poana ary tena fatiantoka eny fa avoazana zany hoe fiazakazana amin'ny tsy tena reny zany iveran'Andriamanitra ankoatra zany fiantsinana fanaovana tsinitsinan'Andriamanitra zany na marina koa miaraka amin'izany fihetsika manonan'Andriamanitra zany dia koa ny fanaovana ny fananana arena ho atao hoe sivananga na vata famarana zay verina hoe maolona ny olona zay filazany sasany hoe fandanjana ny sandan'ny olona ka izay manana na manan-karena no heverina sy atao ho tena olona na olombelona fa ny manitra kosa sy ny tsy manana dia atao hoe ambony olona nga zany na olona tsy misy vidiny loatra zany no sotoavina zay voizina ny fiarahamonina atao hoe materialista arakaraky ny anananao no ma olona anao manahirany zany de misy fitenintsika malagasy zay be no basy na koa hoe ny vola ny maranga ka tena manan-karena ve ny olona tahaka zany zany ny olona manitra indrindra ry havako fa ahoana satria tsy mba manana an'izay maizy azy am'izao izy am'izay nananganan'Andriamanitra azy fa miankina am'izay zavatra mandalo sy ho levona ihany na hoe very ny areny andalo zany ary isorona aminy zany satria tsy azy anke zany lapindrana daholo tsika ka aza mirehare am'izay tsy anao zay mahanao anao zay mety hoe irehare anao nga ary dia mivalampatra ny sasany tokoa mirehare atao hoe mahavita zavatra samihafa dia mifaninana amin'ny zavatra tsy anana ny hafa na tsy takatry ny hafa dia ahoana no ahitana an'izany re le hoe mampiseho arena dia mividy fiara zay tena tsy misy eto dia gaga ianao atoino le fiara hoe efa mahatratra 500 ny tratrany fanaovana formule 1 ny sasany ariva de iva zany ho hitanao hoe Toyotananarivo indraindray dia gaga ianao fa aka dia hiavaka izy tantara kely arak'izay fanena tamin'ny olona tanaty tsena reny hoe grande surface eny da mandeha dia fenony tavovona ny saretiny le sareo zany tosy le tovolahy dia ampiseho frera ihana kely sy avina kely izy hoe zay hoe taka jereo zany tena manana ry petsaka any ana kanefa alozena hoe mety ho feno loatra ary tsy asoa nampieritreritra ny fitantaran'ny zatovo rehefa sabotsy izy dia lasa makeny amin'ireny le tsena be midadasika voalaza teo reny ary dia maka an'ireny le sarety dia fenona entana dia fenona dia miodikodina ao anatin'ny toeram-pivarotana eo izy ina ary dia ataony izy miandry olona mahafantatra azy hita azy mba izy lasanany hoe jereo any fa dia gaga tokoa le olona hoe tsy araka ny nanampoizako azy fa ranona tena manana tokoa dia vity zay lasa le olona iny tsy mifanena antsony dia lasa am'izay zany izy hivoaka amin'ny toerana rehefa izy ny tonga amin'ny fandoavam-bola jerenao zavatra ray roa kelikely sisany eo finona ny nataony naverany tsararay iny amin'ny toerana fa mba ho hitan'ny olona fa hoe zaho manana mampimeny efa tena mampalahelo mampitomana zany rehefa tsy manana n'Andriamanitra ny olona dia mahantra noho ny mahantra indrindra tsaroana tokoa ny faindren'ny tenin'Andriamanitra omeo anay anio zay hanina sahaza ho anay izy ny sahaza ho anao Jesosy lay moron'Andriamanitra midina any an-danitra manana azy manana ny fahafenona ka raha zoina ny lafin'ny fiainam-panahy dia marina tokoa ny tenin'ny Paoly ho an'ny Filipianina hoe maro mandeho zay nolazaiko taminareo matetika dia sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina ankehitriny fa fahavalony azo fijalian'i Jesosy fahavalony azo fijalian'i Kristy ny kibony no Andriamanitra ny famenarany no voninahiny fa misainany amin'ny tany izy ny tany ihany no fantany zany lanitra zany tsy misy zany azay le hoe materialiste ka amin'ity tenin'ny Paoly ity dia sy ny gentilisa ihany ny tompony amin'io fa kristianina mihiny koa azy fa mandeha aranofo hanika lasa mahatonga vatavy-tohinana am'izay mahita azy hoe reny ve mino reny ve mivavaka reny ve manana ny tompo lanitra tondrono ozy izy toroina azy kanefa ny tany ihany mbola iondrehany zany tokoa ny fototriny tsy fahamarinana ary dia io no mahatonga ny Jakoba nanatra mafy mihitsy aza orina am'izay hoe fananany olona zay mety hoe ahafantaranao azy indrindra ka hoe hitsaranao azy da hoy Jakoba apôstôly mianoro rahalahy malalako izy tsy efa ny fidin'Andriamanitra va ny malahelo am'izao fiainan'izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy omena ny fanjakan'Andriamanitra norazay nomena zay ty azy sambatra izy satria tsy misy mandelanelana azy amin'Andriamanitra rehefa olona ny boseseny arena loatra tsy isy toerana intsony ho an'ny tompo
le zavatra mandalo ino no mameno ny fiainany fa le tena izy any ivelany fa ianareo i Jakoba efa nanala baraka ny malahelo mahandro zany tsy manana motsy ny mpanan-karena indrindra va no mampahory ianareo no tsy fahamarinana ary tsy izy va no mitarika ianareo ao amin'ny fitsarana miangatra tsy marina tsy izy va no teny ratsy ny anarana tsara zay niantsona anareo hoe mpivavaka na mpino fa tsy zaka ny fon'Andriamanitra araka zany ty hoe frerianana amin'ny hoe fananana hareny ty tsy zakany io antony telo no azo tondroinany amin'izany voalohany satria tsy an'ny olona no an'ny harena tsy ny olona ny tompony fa izy tompo Andriamanitra ny tompony ao no i Paul tany Timoty tsy nitondra n'inon'inona ao amin'izao tontolo zao isika sady hita fa tsy ahatondra na inona rehefa mialito Timoty voalohany toko fa enina andiny fa enina zany zany hoe makany tsy azy zany dia mpangalatra zany na mpamitaka tsotro ihany ny antony faharoa dia satria mamina ny harena ho an'ny tenany ka tsy mahay miantra ny namany na manome voninahitra an'Andriamanitra zay pahary azy sy mpanome ny harena Andriamanitra mame mamaim-poana ny olona kosa tsy araka izay izy azony fantatry io tsy hoe arakaraky ny amihinanao azy no iazonanao azy fa zay mahafatra mpamihina no fatra mpamotsitra tsy ambininy izy zany zay manome malahelo kosa hoy ny ten'Andriamanitra dia mampisambotra any Jehova ataovy ihany ny kapitalinao zay raha manova petrabolany ianao dia hainy mampitombo azy satria hitany fonao zay tia azy manome voninahitra azy ary mianatra ny namanao ny antony fahatelo ananaran'Andriamanitra ny ty amin'ny hoe frère ihany amin'ny fananana reny ty dia mitarika ny namana na ny hafa anaraka ny toetrany koa sy ny fanaony amin'ny fanindraindraina ny harena fananana aranofo dia mampivilalana mihitsy zany ary mahavery fanahany olona satria raha harena nataonao io ny tena izy la zany hoe Andriamanitra tsy izy tena miteny ratsy an'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra any dia hoy ny ten'Andriamanitra izay te irehare dia aoka irehare amin'izao dia ny fahindreny sy ny fahalalany ahony Jehova Jeremia toko fa 7:17 tapany voalohany iny ty hoe rehere amin'ny fahindreny raha ty rehere izy fahindreny voalohany ty hoe ratsy ty amin'ny frère ihany ray zay ratsy ny frère apona faharoa mirehere koa amin'ny zavatra tsy tokony irehare dia olona miantsy an'Andriamanitra zany ary zay tsy misaraka ny fahindrena sy ny fahalalana an'Andriamanitra mba andehananao amin'ny lalam-piainana dia mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinana lehibe zany fanambarana zany fa Jehova Andriamanitra na ny tompo Andriamanitra izy tokoa no tena harena ary harena azo antoka ka raha te ireherenao na ho faly ianao dia amin'ny rery ihany ary izy katsana indrindriny arak'izay inona no tena harena araky ny voalaza hoe ny antony resaka ataontsika amin'ity andro ity dia ny hoe harena manao ahoana na firy no katsainao na koa mety anananao kanefa tsy zay ny tena fantaniana fa hoe harena to inona na karazany inona ka tsy ny abetsahany na ny amarony fa amin'ny ankehitriny hoe ny sandany ny asarobidiny ny faharetany izay ny tena harena ary dia zan'Andriamanitra toetra amin'izany ny olona tsirairay avy inona ny tena atao harena ao amin'ny fiainako aonao i Paul milaza an'izany ary raha misy mandrafitra volamena ho izy zany hoe manorona harena eo aminy na volafotsy na vato tsara na hazo na potraka na milolo eo ambonin'ny fanorenana tena eo amin'ny tompo zany satria hoe mino izy dia hoe mino mba hanan-karena kanefa harena inona zay izy dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho izany satria aseho amin'ny afo fa ny andro zany ka dia ozana toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra dia amin'ny fanahy masina io lay tena harena mo antsika ary koa lay fahamarinana misy zahatoetra ny zavatra rehetra ary manamarina hoe tia ny tena harena ary tsy izy ka raha maharitra ny asan'ny olo Paul zay narafiny teo ambony Jesosy zany dia andray valim-pity izy fa raha levony hafa ny asan'ny olona dia ho faty antoka mazava loatra zany fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny amin'ny afo ihany izy ina ny dikan'izany tsy tia ny tompo very ny fanahany ary zay mahatonga indraindray reny hoe olona manan-karena sy ny sisy zao avelan'ny tompo anana mandra-patonga amin'ny fotoan'andro tratry ny aretina zay atao hoe sarotra asitrana dia iny no hodiny amoany amin'ny mandrakizay zany hoe tsy nahasambatra azy koa lay harena zay nangoniny ina ny antony io mba hatsiarovany lay tena harena hananana fiainana mandrakizay tsy tao amin'izay fananana nangoniny na tamin'ny fahamarinana na tamin'ny tsy fahamarinana fa amin'Andriamanitra irery ihany arak'izany ny tena harena ny sarobidy indrindra dia zay maharitra tokoa na inona sedra na fizahan-toetra natao taminy no mety nandalovany
dia izay tsy mety miova na azovana fa mitoetra izy dia tondrona amin'izany fiatsininy zany fa tsy izany tokoa fa ny tompony zany sy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'i Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo ka nonona tamintsika. Dia hitanay ny voninahiny hoitsony dia ny voninahitry ny ray eo aminy fahasoavana na ny fahasoavana loharam-piainana ny bohiboky arenako hoavina be izany. Dia nanambara ny maizy azy tokoa ny tompo raha ta Mosesy fehizay aonao izy raha misy manontany Israely hoe ahoana ny aminao zao zay izy hatrizay ka ho mandrak'izay mpamonjenao androany izy matoky ampitso mandrak'izay. Dia ho indrina fanambarany epistily ho any Hebreo amin'ny Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrak'izay. Tsika mety miovaova fa saotra ny tompo izy no tsy miova dia vatona aminy tokoa anorenana ny fiainana manontolo amin'ny Hebreo 7:9 moa io. Ary dia mifanantitra amin'izany tsy fiovan'ny tompo zany reo fanambarany ny soratra masina mikasika ny tenin'Andriamanitra indrindrandrindra. Dia onao mpanao salama tany aloha nanorenanao ny tany ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona na dia lehibe toninina azy fa hianao Jehovah ho no maharitra. Izy rehetra ho rovotra toy ny fitafiana toy ny lamba no hanovanao azy ka hovana izy fa ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra mandrak'izay. Salamo 2:7 zany 5:7. Dia hoy koa Jesosy fantatritsika loatra ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Mateo 5:7 io teny velona sy mahery ka mamelona na dia ny maty ary mampahery indrindra zay tra-pahoriana sy tratrany asa sarany sy ny faharerana. Dia nampin'ny Petera apôstôly zany efa teraka indray ianareo izy nareo zay mihitsy tsy tamin'ny vo mety ho lo fa tamin'ny tsy mety ho lo dia ny tenin'Andriamanitra zany zay velona tokoa sady maharitra. Petera 1:9 manana n'Andriamanitra manana ny tena rena sady manana ny harena rehetra ao aminy satria izy tokoa ny tompony tany sy izay rehetra ao aminy. Izy ny tompony zao rehetra zao baky zao rehetra zao mitondro zao rehetra zao dia miaso mamelona zao rehetra zao mime aina azy tsy mitsahatra. Ka rehefa manana azy dia manana ny zavatra rehetra araky ny teny Paulapôstôly manao hoe Romanina Andriamanitra ho izy tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona koa va ny zavatra rehetra. Tsy misy fetra io tsy misy fitividino fa zay asoanao aminy ka ny zavatra hita maso ankehitriny dia efa omenanao ary mainka ny tsy hita maso dia ny fanjakan'Andriamanitra mandrak'izay sy ny ho avy zavatra any ambony dia ny tompo zany sy ny fanjakan'ny voninahiny zay miantsony asianao ho pirailova amin'ny tao hoe fiainana mandrak'izay. Arak'izany raha Andriamanitra riavako no arenanao dia sambatra indrindra ianao na amin'ny ankehitriny na amin'ny ampitso na amin'ny ho avy rehetra. Izy no arena ambony indrindra avo indrindra mateza indrindra tsy mety levina mandrak'izay. Izy no tsy mety ho azo miarafesina tokoa na raisy ny mpanganatra ary tsy mba mandisy fanantenana isakay matoky somarina zay no anarany. Dia izy no Jesosy Kristy lay masin'Andriamanitra. Zay moa ny teny Petera sy namany raha nantany Jesosy satria nisy ny ala inarogova ambate hiala dia onao izy ka ny amin'iza moa zay tompo ianao manana ny tenin'ny fiainana mandrak'izay ary izay mahafantatra fa ianao lay masin'Andriamanitra tsy misy fitaka voaozitra tokoa ary azo antoka indrindra natolotry ny ray ho azy ho anao mampanakarena ao aminy dia arem-piainana tsy misy fetra be dia be maritra mandrak'izay dia nitondron'ny ray izy hoe ity no zanako malalako izy no henony ka ny mahatena arena lehibe sy tampy indrindra an' Jesosy araka ny soratra masina dia milaza hoe sitriky ny ray ao aminy no hitoeran'ny fahafenona rehetra. Ary ino mahatonga an' Jesosy hanantitra amintsika mazotoa mangataka zay mangataka nomena na inona ho izy no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko zany satria tsy mba miavona am-po izy. Sambatra tsika manana azy sambatra ny manana an' Jesosy. Fahafenony fomba an'Andriamanitra rehetra dia eo aminy. Izy no famirapiratany voninahiny endriky ny tenany indrindra ary zay nahatonga an' Jesosy ilazany hoe ka tsaho aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia anampo anareo tokoa ny zavatra rehetra.
manana an Jesosy manana ny zavatra rehetra dia tsy misy tahaka ny moarena io na tsaranao izy zany na felinao izy zay manana azy dia afaka miteny hoe araka ny teny mpanao tononkira hoe ay Jesosy ampy zay ho izy ampy Jesosy zay atakalo zay nampilobavany Paoly iteny eto tokoa hoe ataoko fantiatoko avokoa ny zavatra rehetra no ny fioarany atsara ny fahalalana any Kristy Jesosy tompo milaza ny fa hoe ambony ny zavatra rehetra lehibe oatra lavitra zay iverintsika na tratran'izay tsika ka ahoanany amin'izany ahoanany Paoly sy ny arena mazana moa ny amin'ny ty hoe arena ity dia zao ny filazany sasany azy mato le olona mitodika amin'Andriamanitra miteny takany Paoly hoe ak dia izy no arenako sy ny sisa dia satria tsy afaka niaro izy na navokatra tetỳ an-tany izy dia ataony mampionina ny fony ny hoe ao amin'Andriamanitra tahaka ny hoe efa tapidalakale izy ka tsy mahita atao intsony afa-tsy mitodika amin'Andriamanitra ary mihevitra azy Andriamanitra zany ho arena zao nefa mifantaniana misy heverako an'Andriamanitra ho arena ve ny maharena azy tsy zay tsy miankina amin'izay rehefa nahalala azy aho arena dia satria izy ny tena arena efa arena izy ary avy eo ahiteny hoe tsy fiheverako ty fa ny fahalalako fa tena arena ary areny arena rehetra izy na ny ety an-tany zany na ny an-danitra zany na hatrany amin'ny lanitra ny lanitra zany araka ny voasoratra ny ten'Andriamanitra hoe indro an' Jehovah Andriamanitra ao iny tompo ny lanitra sy ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy Deutéronome 10:12 ka hatramin'ny 7:12 koniza niza rehefa mahazo io arenany arena rehetra io dia mibaboka tokoa hiteny tahaka ny Paoly eno hoe ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra ny fiarany atsarany fahalalana ny Kristy Jesosy tompo toy ny tenenany hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko ary Kristy no antony avelomako dia faly aho izy satria Jesosy no rehareko na niaro fijalian'i Kristy rehareko nataoko rehare zay nanombo ny tenako ny amin'izao tontolo zao ny amiko zany hoe lay arena lay saritsara ny fotsiny tahakan'ireny mirage zeny reny dia nihintsana fa tonga amin'ny fahalalana lay marina lay tena arena dia Jesosy dia izy no katsahiko ary izy no tompoiko rehefa azoko ary nahazo araha teo ka teny vavolombelona ataon'ny Paoly eto dia ny filazana ny zavatra tokoa zay niaina ny marina aiza ny toerana nisy azy za nanoratra nyty teny vao mandeha ny Filipiana tompo fahatelo dia hoe farany rahalahy inona ny soratra ao mifaly ao amin'ny tompo any an-tranomaizina reo avy indray tokony mba hampifaly azy hoe mahireza mifaly ao amin'ny tompo ianao izy indray lasa manoratra satria Jesosy ao aminy ny epistilin'ny Filipiana arak'izay nitonona hoe epistilin'ny fifaliana epitre de la joie any maizina indrindra misy mazava miposaka anaty fiaretana fahoriana misy ny fifaliana ary dia anteriny eo amin'ny Filipiana toko fefatra nandiny fefatra hoe mifaly mandrakariva amin'ny tompo izany indray aminareo mifaly aza ny amiko nareo fa fantatro zay teny fa tsy hoe lasa adala akory fa Jesosy eto amiko mihitsy lay tompony fiainana lay arenany arena izy no ifaliako dia milaza fatokina be zany na dia atao mampiahiady koa aza zavatra mety isy eo satria rehefa ohatranomaizina izy dia rehefa avy eo dia miafara amin'ny famonona azy zany satria mitambahin-doly Paoly dia manambara fandresenana dia anaty fahatorana tokoa zany dia tahaka an'ireo martyra fe izay ao namoaniran'izy ireo ry rasalamy reny hitako ny lalatsara ka izorako izao azoko ny famonjena zay ho tanako mafy izy azoniko tokoa raha ny mamolona dia mba manana zay antony metrahany fony sy ny ampipontokoa i Paoly na Saoly teo aloha dia ny mandala sy manindraindra mahajiosy zay mpitana ny lamosesy azy atao hoe Israely tsy misy fitaka dia tahaka ny Natanaely any amin'ny Jona toko voalohany dia 7:70 zany indro ny Israely tsy misy fitaka hoy Jesosy reny lazainy hoe jiosy iringiriny ka hatramin'izao nge ny jiosy mirehareha zay mahatonga hoe firenena kely io dia sa manandrina ny lehibe hoe zay tompon'ny tany eto satria misy fototra ao ara-tantara zay ka ry Paoly dia niazona ny fomba majiosy dia nirehare tamin'izany dia ahoana ny filazany vakitsika azy teo amin'ny 9:7 raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo mainka fa izao izy voafora tamin'ny andro fahavalo tahaka ny amindroanan'i Jesosy tamin'ny andro fahavalo avy amin'ny fototra Israely dia avy amin'ny firenena Benjamina fa tsy hoe sanatria natao tahaka an'le hoe grefy zay le olivady tia fototr'olona hebreo sady avy amin'ny hebreo aho araka ny lalàna dia farisay aho araka ny zotom-po nanentsika ny fiangonana araka ny famarinana avy amin'ny lalàna tsy nanantsina ary ny sitsy ny raha afaka ireharay izy
ary ambonin'izay ny majiosina ny israelita nomena azy ny fananganana anaka fa mitompo zany io sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana Romana 7:4 miaraka amin'izay azo koa ny razana amin'ny finoana io sady avy tamin'ny araka nofo Kristy izy ny poiran'i Jesosy zay ambonin'izy rehetra Andriamanitra isaorana mandrakitray amen Romana 7:4-5 reo ny razana manoro indrindra ny Abraham zany atao hoe rainy mino antony rehanireny jiosy rehetra satria tsy ny rehetrarehetra natao hoe sakaizan'Andriamanitra Jakoba 2:7 zay nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny taranak'Israely zay nilovany taranaka rehetra ateorina araka misoratra hoe ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny firenena jiosy farany lahidy ho fitahinany maro raha mitoetra amin'Andriamanitra fa satria tsy naintoetra izy dia navaorina ny fanekena ka zay manana ny Jesosy sy ny rany dia izy no manana ny fanalahidiny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay sy ny teny fikasana ary isika raha eto amin'ity firenena ity fantatritsika loatra ny amin'izany amin'ny fanekena zay nataon'Andriamanitra indrindra amin'ny an'ny alalan'ny asa-pivoazana ary dia noverin'ny Jiosy tokoa ho lehibe Abrahama kanefa aoko fantatra ary tsy teny noviana fa lehibe ary lehibe lavitra noho izy Jesosy anambara hoe fa fonitsim-bolary Abrahama satria natro zao dia hainao ve lehibe no Abrahama rainy fonitsim-bolary Abrahama ho izy dia efa teo Jesosy naharina izao rehetra zao ary isaorana azy fa izy manolotra izao rehetra zao koa ho antsika ary nanolotra hatramin'ny ainy aza satria mpiandro ny ondry izy manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny faribiazan'i Jesosy sy ny famboniny io no aina zay mena ho azy ianao mazava lehibe zay naposany tamin'ny sôry fehizay sangany teo amin'ny Jiosy dia nanenjika araka ny voalaza teo ny ben'ny kristianina raha nomba ny lalana nakany Damaskosy Paoly kanefa zao rehefa niaona tamin'ilay mazava lehibe nahatsangana ve najoro ve da raboka dia jamba ny masony mba hianarany fietrena eo anoloan'ilay tena tompony voninahitra sy ny arena rehetra halala ny alehibe ny famorampon'Andriamanitra koa zay tia azy ka mamela ny fahatsoany noho ny tsy fahalalany ka nanenjika foanan'i Jesosy dia aneriny Paoly dia nitody teo amin'ny fiainany manontolo nanolo tena ho an'i Jesosy ka ny fanambarana zay nataony tamin'ireo mpino tao Korinty manao hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy zay ny tena rena efa lasa ny zavatra talohany inreo efa tonga vaovao ro dia ana faharoa 5:7 ka ny tanjona zay nikendreny teo amin'ny fanontony rehetra Paoly zany dia niatanteraka tokoa eo ny vimino tsirairay ny fahalalana lay tena rena dia Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibe ny fahafenon'ny Kristy ny peno tsirairay avy Efesianina 4:7 zany ny tena rena tampony zany no arena feno indrindra zany no arena sarobidy indrindra tsy hoe ka tsara fotsiny fa efa sokafan'Andriamanitra atolo masy ianao ary zany no arena zay raisitsika amin'ity andro ity amin'ny alalany asa fa mpahiraizana antsika dia nandraisantsika indrindra ny famelan'ny keloko ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ary andresy andray araka ny tenin' Jesosy hoe raiso ny fanahy masina dia ny tompo ho ao aminao tompo ho anao ary ny tompo ombanao mandraka riva tokoa mba ara-patonga ny fahataperana zao tontolo zao vezintsika zao dinika fampiorenana antsika izao ka tsao ny tena rena dia ny tompo zany dia milo fosa fatratra fa manaiky ho hita an'izay mitady azy tokoa izy araka ny teny hoe zay mitady no mahita eny ho hita an'izay tsy nitady azy aza izy no ny famoram-pony sy ny fitiavana raha ny fantanina raisy tokoa lay tena rena Jesosy Kristy mpamonjy zao tontolo zao mpamelona tsy manam-paharoa zay maty amin'ny fahotana ary mino azy fa zay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay dia mbo tanteraka ho amintsika tsirairay avy ty teny sarobidy indrindra ny Paoly mijoro vavolombelona ary mampahirintsika hoe ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra no ny fioarany hatsaran'ny fahalalana any Kristy Jesosy tompoko ho voninahitra Andriamanitra ivavaka isika ianao no mahalala anay mialohan'ny alalananao ary mahalala anay tsara Andriamanitra ka tianao koa zay mba halala tsara anao ho tonga amin'izany fahalalana no Jesosy Kristy
dia ny foarany zany mihatsara an'Andriamanitra izay tonga ho anay harena tsy haividiana, harena tsy atakalo, harena tsy hairombany nizaniza ninninona ato aminay, fa raha tonga ianao dia ho anay ampahery tokoa ny reraka-po, ampanakarena ny malahelo sy ny mahantra, ampitafy ny ory, ampitraka izay milofika no ny ady maro samihafa izay atrehiny. Andriamanitra tompo sady mpamonjy mandrakizay tonga ho anay ary mitoetra eto aminay. Ho voninahitro Andriamanitra ary ho fiadanam-bo sy fahasoavana lehibe ary fifaliana ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toerana ity ary ho an'ny maro koa an'izany. Ao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.